La 4G Batelma vous présente Nivava. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Tafapetraka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra natao omaly ireo gouvernoura paritra miisa 12 ny fampandrosoana isa-paritra no andraikitra sahan'izy ireo amin'ny mahavondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana azy ireo. Natolotry ny praiministra Tsay Christian nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony teo anivy ny fihaonana tampony ny firenena mikambana ny fandarana asan'i Madagasikara mandrina ny ady ho an'ny fiovaovan'ny toetr'andro. Fihaonana izay hijerena miaraka sy andraisana andraikitra amin'ny ameana ny fanarenana ny tontolo iainana. Maro ireo fepetra noraisina sy horaisina amin'ny fanarenana ny orinasa mpanjakana Jirama ho ny minisitra tompony andraikitra. Fanampy napetraky ny filohan'ny filakevim-pitantanana ny orinasa ity sy ny mpiara-miasa aminy ny fanarenana ny orinasa mialoha ny fiafaran'ny taona 2022. Fotoana tena mampisy ny fasika amin'izao andro maitany izao, manoloan'izany anefa sarotra ny fakana azy raha ny eto andrenivohitra no ndrendrano tsy afaka hakana azy intsony. Voatery manafatra fasika avy any Ambatofotsy ireo mpivarotra fasika eto andrenivohitra raha ny fanazavan'izy ireo. Nodimandry teo amin'ny faha-49 taona ny filoha frantsay teo aloha Jacques Chirac araka ny fanambarana nataon'ny fianakaviany. Filoha frantsay fahadimy izay nanome aina ny tontolo politika frantsay nandritry ny 40 taona mahery. Ny andindin'izay ary arahinao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vao fotoana vaovao eto amin'ny Koltivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia tafapetraka nandritra ny filan-kevitry minisitra omaly ireo gouvernoura paritra miisa 12. Ny fampandrosoana isam-paritra no andraikitra sahan'izy ireo amin'ny mahavondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana azy ireo. Mampino ny Kodorson. Gouvernoura miisa 12 no tafapetraka ankehitriny tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra natao omaly araka ny tolo-kevitry ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Isan'izany gouvernoura avy amin'ny faritry Sava, Andriamatoa Tokely Justin. Gouvernoura ny faritry Menabe, Andriamatoa Randriantsoa Mongo Aetune Serge Lucky. Gouvernoura ny faritry Anosy, Andriamatoa Hatrefindrazana Jery. Gouvernoura ny faritry Androy, Andriamatoa Soja Tsimandila Laimaro. Gouvernoura ny faritra Atsimo Andrefana, Andriamatoa Tovondrainy Andriantsitoaina Ranelson Edaily. Gouvernoura ny faritra Laotra Mangoro, Andriamatoa Ramandeha Manana Richard. Gouvernoura ny faritra Nalamanga, Andriamatoa Somaromaka Herilalaniaina. Gouvernoura ny faritra Itasy, Andriamatoa Andriamanana Solofonirina Maherzou. Gouvernoura ny faritra Matsiatra Ambony, Andriamatoa Razafindrafito Lovana Rivelo. Gouvernoura ny faritra Atsimo Atsinanana, Andriamatoa Mahafaky Justin. Gouvernoura ny faritra Sofia, Andriamatoa Lilson René. Araka ny tolo-kevitry ny filohan'ny Repoblika kosa dia voatendry ho talen'ny kabinetra sivily Ramatoa Ranoromaro Lova Hasinirina. Voatendry ho filohan'ny filan-kevim-pitantanana ny jiro sy rano malagasy i Andriamatoa Andriamanampi Sosolo. Ankoatr'izay, nanome toromarika ny amin'ny tsy maintsy hijerena akaiky ny fiakaran'ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ihany koa ny filohan'ny Repoblika Rajoelina Andry. Tsy mifanipaka ny voalazan'ny lalam-pandrenana ny fanendrenan'ny gouvernoura ny faritra tapaka nandritra ny filan-kevitry ministra omaly. Ny gouvernoura izay isanany andraikitry ny lehiben'ny faritra raha ny fanazavana azo. Yves Richard. Tsy mivoana ny voalazan'ny lalam-pandrenana sy lalàna 712 tsipika ohatra 712 sy ny 712 tsipika ohatra 20 momba ny fametrahana ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ny fanendrena ny gouvernoura ny faritra tapaka nandritra ny filan-kevitry ministra omaly. Toy ny andraikitry ny lehiben'ny faritra teo aloha hipetraka ho chef de l'exécutif régional anatanteraka ny fitsinjaram-pahefana isam-paritra ny gouvernoura voatendry.
ireo gouverneur ireo dia ho lehibe any faritra zany zay raha tsorina nge le izy zany hoe chef de l'exécutif régional zany ny gouverneur dia ry zareo zany manatanteraka ny andraikitra ma collectivité territoriale décentralisée zany hoe vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana napetraky ny lalam-panorenana ihany koa zany ary efa misy texte ny 2014-018 sy ny 2014-020 ahafahantsika mampiatrany zany ny lalam-panorenana tsy nametraka hoe tsy maintsy atsona lehibe any faritra na tsy maintsy atsona tsy fantatry préfet na sy ny sisa fa nametraka izy hoe misy lehibe any faritra fotsiny zay chef de l'exécutif régional dia appellation zany nanaovana azy hoe gouverneur. Tsy mifanipaka amin'ny voalaza ny lalàna eo ambony ihany koa ny didy amanandraikitry ny gouverneur isamparitra hoy ny mpahalalàna nanaovana fanadiadiana natsaraina sy nampitomboana arak'izany ny fanomezam-pahefana azy ireo ho fanatsarana ny fitantanana ny faritra ao anatin'ny fametrahany izay fitsinjaram-pahefana tena izy izay hatrany. Bola andeha faritra hitantsika sahady moa fa efa nisy petrabola 2 miliara ariary isaky ny faritra nomena mba ahafahana manao fampandehanan-draharaha fa indrindra ihany koa zany mba ahafahana manao le fotodrafitrasa rehetra fanaraka amin'ny politika ankapobeny fanjakana. Hitantsika ihany koa zany le izy fa hiara-iasa fanjakana ary zareo ialisalahy amin'le hoe fitantanana ny programme d'investissement public na ny PIP fa zay mbola veriko ihany fa tena mifanaraka amin'ny lalana 2024 tsipika 20 izy io. Tokony nandalo fifidianana ny fametrahana ny gouverneur isamparitra araka ny fanazavana. Maro loatra ankila ny fifidianana teto amin'ny firenena ka tsy nafahana nanantanteraka izany. Isahana ny toeran'ny gouverneur mandra-panatanterahana ny fifidianana. Azona gouverneur voafidim-bahoaka ihany arak'izany reto gouverneur voatindry reto. Natolotry Premier Ministre Tsay Christian nandritra ny fandraisam-pitenenany tao amin'ny fionana tapon'ny ONU ny fandaharana asan'ny Madagasikara manodidina ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Fanadidina. Tafiditra ao anatin'ny mpitondra firenena enimpolo nasaina niatrika ny fionana ny tampon'ny firenena mikambana na ONU Madagasikara izay nanomboka tamin'ny alatsinainy teo tany New York. Ny Premier Ministre Tsay Christian no nisolo-tenan'ny Madagasikara tao anatin'izany. Nampahafantarany nandritra ny fandraisam-pitenenany ireo teboka maro laharam-pahamena sy iompana ny programa nasam-panjakana malagasy ankehitriny, indrindra eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana izay lahadiniky ny fionana lehibe natao dia ny fijerevana vahaolana amin'ny hamehana ny amin'ny resaka fiovaovan'ny toetry ny andro maneran-tany. Nasongadiny Premier Ministra tao anatin'izany fa efa tafiditra ao anatin'ny velorano-pampandrosoa ny fitondram-panjakana ny fandraisana an-tanana izany hanatratrarana ny ODD. Madagascar se trouve aujourd'hui dans une nouvelle dynamique de son cheminement vers l'émergence. Ao anatin'ny hafainganam-pandetanteraka misy Madagasikara ankehitriny hanatratra ny fahampandrosoana izay napetraka ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Rajoelina Andry. Ny politika ankapobeny fanjakana dia ahitana velorano miisa 13. Tanjona amin'izany ny fahatratrarana ny fahatarana teo amin'ny fahampandrosoana efa ho 80 taona mahery zao. Ny pakiady napetraka sy ho tanterahana hatramin'ny taona 2024 arak'izany dia noafainganina hahatratra ny fahampandrosoana izany. Hatsaraina ny maha-olona hiadiana amin'ny fahantrana, hatsaraina ny ara-tsakafo, atao ny ady amin'ny fanjarian-tsakafo, ny tsy fananana asa ho an'ny tanora sy ny vehivavy dia tadiavana vahaolana haingana, ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana na ambanivohitra io na tanàn-dehibe, atao vahidohan-draharaha, ny fampanjakana ny fahamarinana, ny fametrahana ny fitoniana, ny fametrahana izany fanjakana tompon'andraikitra izany sy ny maro hafa. Ao anatin'ny 5 taona, ny firenena malagasy dia mametraka ho laharam-pahamehana, hiarovana ny tontolo iainana sy ho fisonjovana ny fiovaovan'ny toetry ny andro amin'ny alalan'ny famboleka-hazo hatramin'ny 400 hektara isan-taona, izany hoe mahafeno velarantany 2 hektara ao anatin'ny 5 taona. Apporter des réponses ambitieuses aux effets du changement climatique dans le sud du pays. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny tokotanin'ny tranombokim-pirenena Anosy ny gouvernement misokatra ho an'ny vahoaka. Etsika noentina ampahafantarana ny olom-pirenena ny asa sy ny andraikitry ny sabatra raha-mpanjakana isan-tokony. Yves Richard. Oravana ny elanelana eo amin'ny fitondrana fohibe sy ny vahoaka. Io nisongadina nandritra lahateny fanokafana ny hetsika gouvernemanta misokatra ho an'ny vahoaka. Hetsika ampahafantarana ny olom-pirenena ny asa sy ny andraikitry ny sabatra-raha-mpanjakana isan-tokony eto Madagasikara. Ny fametrahana ny mangarahara sy ny tamberina andraikitra ao anatin'ny fanatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana ny tanjona hoy ny ministera sy sampan-draha-mpanjakana samihafa.
raha tia ny ministera zao amin'izao fotoana izao dia ny fampahafantarana ny vahoaka indrindra ohatra hoe amin'ny fikirakirana reny équivalence reny amin'ny diplôma izay nezana moa fa ray andro ihany dia tafavoaka izy io. Ankoatra ny sehatr'asa izay andraisan'ny fanjakana ny amin'ny ministeran'ny asa sy fampananana asa ary ny asa mpanjakana anjara, ohatra hoe ny serabe ny asa izay tsy tena natao exposition eo moa fa izany daholo ny tetikasa izay ataon'ny ministera mba anatanterahana n'ilay vinany firom-pirenena amin'ny asa mendrika ho an'ny rehetra. Ny fampafantarana ny service de doléance na ny sampandrara ahafahana mitaraina ao anatin'ny fiarovana ny tsiambaratelo ny mpanome loharanom-baovao. Io ny lara-pamena ho an'ny zandarmaria amin'ny pirenena. Afaka miteny amin'ny gendarmerie nareo zay rehetra mety anotoina ny fandriampahalemana, mety anotoina ny andrim-panjakana satria samy miezaka daholo ny fitondram-panjakana na ny amin'izao fotoana izao amin'izany fa ny adisoana mety ataona olona ray na roa dia mety hanimba endrika n'ilay fanjakana dia izay ny tena songadinao le fahafahana mitory kanefa ny arovana ny fiavian'ny olona mpitory ny momba n'ilay mpitory. Tompona ndraiky mpanjakana maro avy amin'ny ministera sy sampandrara mpanjakana isan'ny tokony no tonga nanotrana ny fisokafan'ny hetsika governemanta amin'ny sokatra ho an'ny vahoaka. Tetsy amin'ny tranomboky pirenena Anosy androany. Tranoheva misa 5:30 no ampiranty ny asa sy ny andraikiny amin'ny vahoaka mandritra ny 3 andro. Maro ireo fepetrano raisina sy ho raisina amin'ny fanarenana ny orinasa mpanjakana JIRAMA ho ny minisitra tompona andraikitra fanambana apetraky ny PCA amin'ity orinasa ity sy ny mpiara-miasa amin'ny fanarenana ny orinasa mialohan'ny fiafaran'ny taona 2024. Eo am-piandrasana izay ho tale jeneraly vaovaon'ny orinasa JIRAMA izay voalaza fa ho fantatra afaka herinandro vitsy ary tsy fanendrena ara-politika. Nanao fitsidihana teny amin'ny JIRAMA mandro seza ny ariva teo ny ministry ny angovo, ny rano ary ny akoranafo niaraka tamin'ny filohan'ny filankevi-pitantanana ny orinasa JIRAMA sy ny tale jeneraly mpisolo-toerana ity orinasa ity. Tamin'izany no nivohitra fa ho tratra ny tanjona napetraky ny fitondram-panjakana ny fanarenana ity orinasa ity na ny équilibre opérationnel atao anatin'ny roa taona ary maro lafy ireo paikady entina anatratrarana izany. Be nomeny filoha tamin'ny conseil de ministre tamin'ny 6 août io dia hoe ao anatin'ny roa taona dia tsy maintsy tafarina ny JIRAMA. Fanamby zany ary napetraka eo fanamby roa taona izay asitsika tetika matipaika zany ny fanjakana foibe fa nandray fipetraka koa tamin'ny conseil de ministre farany teo tsy leo maly fa tamin'ny farany le hoe autorisena ny JIRAMA anafatra. Zay so zany dia ho jerenay hoe ahoana daholo moa zany atanterahana zany. Dia ny faharoa le location ana groupe reo misy vesatra ngezangeza ao mila jerena le fournisseur izay misy contrat efa mipetraka fa rehefa tena jerena zany dia miteraka fatiantoka ho an'ny orinasa satria misy gap foana eo amin'ny 30-40% eo zany entre ny chiffre d'affaires ny JIRAMA sy ny coût de production dia zany rehetrarehetra zany ezahanay amin'ny alalan'ny fijegana fitantanana mba ho vahany zany olana zany. Ankoatra izay, isan'ny hirosona ihany koa ny fitakiana ireo trosan'ny orinasa JIRAMA eny anivon'ireo ministera, fa ihany koa hisy ny fametrahana compteur prépayé isaky ny ministera hisoroana ny fivangongon'ny trosa. Ny fanjakana dia efa nandraina ndraikiny satria efa niteny ary efa mametraka izao zay ny fitaovana mba hatotosana an'izany fa tsy maintsy mandoa ny facturan'ny JIRAMA ny ministera sy ireo établissement public rehetra. Zany efa mazava tsara ary ametraka izay compteur prépayé ho an'ireo ministera sy établissement public ireo mba tsy hisy tsony ny trosan'ny fanjakana amin'ny orinasa JIRAMA. Manarak'izay tenenin'ny filohan'ny filan-kevitra ny fitantanana teo dia ireto contrat miaraka amin'ny fournisseur reto. Amafisiko eto io contrat izay manome tombony miopapana an'ireo fournisseur ireo ny isany antony voalohany mahatonga ny orinasantsika JIRAMA lasaka katerena. Tsy hoe io ihany ny antony fa io ny antony lehibe indrindra azontsika n'ity orinasa latsaka katerena ity. Dia tsy maintsy mandray ny andraikiny ireo fournisseur ny JIRAMA ireo ary zany no asa ataonay amin'izao fotoana izao.
mandeha amin'izao fotoana izao ny tolobidy iraisam-pirenena ny amin'izay orinasa iara-iasa amin'ny jirama amin'ny fanafarana solika isi ny fifananana eto amin'ny tsena anatiny fa ihany koa entina anarenany ny orinasa sy ampianana ny vidin'ny herinaratra omena ny mpanjifa. Dia izay no nahatonga anay andray an'ilay fepetra hoe nahoana moa no tsy mba misy compétition mafimafy kokoa amin'ny famatsiana solika ny orinasantsika jirama. Dia izay no nahatonga ny hoe andao aritsika satria ny orinasa jirama afaka mahazo an'ity licence d'importation ty dia andao aritsika zany hanao appel d'offre international mba hividianana sy amatsiana solika ny orinasa jirama. Io appel d'offre io dia efa misy andalam-pikarakarana amin'izao fotoana izao ary vinavinaina fa amin'ny faran'ny taona ity zany dia efa ny mpamaty solika zany nahazo an'io appel d'offre io no amaty solika ny orinasa jirama. Mazava ho azy ireo mpandraharaha eo amin'ny solika misehatra ny solika eto toerana izay miara-miasa amintsika dia afaka koa mamaly an'io appel d'offre io fa isika koa dia hitady mpamaty hafa ka dia alaitsika izay tsara indrindra sy izay mora indrindra mba amatsiantsika solika ny orinasantsika jirama. Laharam-pamena ihany koa ny fanaraha-maso ao anatin'ny orinasa ny pertanon teknika avy amin'ny alatra solika, ny alatra herinaratra na ny branchement illicite, ny fangalarana ny fitaovan'ny orinasa sy ny maro hafa. Ankoatra ireo nanambara ihany koa ny minisitra tompon'andraikitra fa tsy hisy ny fampiakarana ny vidin'ny herinaratra izay vokarin'ny orinasa jirama ao anatin'izao fanarenana izao fa ezaka fampianam-bidy no ataon'ny mpitantana. Isy ihany koa ny grille tarifaire vaovao avoaka ny orinasa jirama amin'ny fiandohan'ny taona 2024 ahafahana mandrindra sy mandamina ny fandaniana ireo mpanjifany. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany mari-pakasitrahana ho an'ireo navita fiofanana teny anivon'ny CNFPPSH eny Tsaroenana Mpandrinomby. Natolotra androany ihany koa ny loka ho an'ireo folo voalohany tsara indrindra tao anatin'ny projet miary. Nanome voninahitra ny fotoana ministry ny fanabeazam-pirenena ny fampianarana ara-teknika sy arakasa. Morifilorio. Nanomboka tamin'ny taona 2024 ary farana amin'ity taona ity ny tetikasa miary izay miara-miasa akaiky amin'ny CBM sy ny MENTEP eny anivon'ny toeram-piofanana CNFPPSH na ny Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap eny Tsaronenana Mpandrinomby. Olona manana fahasembanana misa 700 no efa nisitraka ny fiofanana tato anatin'ny faritra Analamanga sy Vakinakaratra. Tanjona ny ampidirana azy ireo amin'ny sehatry ny asa na famorona orinasa mba hahatonga azy tsy ho vesatra eo anivon'ny fiarahamonina. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ny mari-pankasitrahana ho an'ireo navita fiofanana teo anivon'ity centre ity. Eo ihany koa ny fanolorana loka manokana ho an'ireo folo voalohany tsara indrindra tamin'ny fifananana tao anatin'ny projet miary. Nanome voninahitra tamin'ity fotoana androany ity ny ministry ny fanabeazam-pirenena ny fampianarana teknika sy arakasa. Nandritra ny lahateny nataon'ny ministra no nanamafisany fa vonina trany ny ministera anehoana sy jery ireo olona manana fahasembanana ireo izay tafiditra ao anatin'ny politika ny ministera sy ny fanabeazana ho an'ny daolobe ary ny fampananana asany rehetra. Zany hoe ny tsirairay na lahy na vavy na kely na lehibe na manana fahasembanana na lazaina hoe manan-karena na sahirana dia tokony hahazo sy hisitraka fampianarana sy fanabeazana mba ho avin'ilay olombelona ary raha manana ny fahaiza-manokana ny olona iray dia hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena indrindrandrindra hanana asa. Makahery tsika rehetra ny ministera moa zany dia vonona mandrakariva dia ny fitondram-panjakana dia tsy manadino antsika ary vonona foana ary mandrakariva ny hitady izay hampiroborobo sy hanatsarana indrindrandrindra hitondrana fanampiana. Nandritra ny fitsidiana izay nataon'ny ministra teny an-toerana nanaraotra ihany koa izy nitsidika ireo efitrano fampiofanana rehetra eo anivon'ity toeram-piofanana ity ary nanamafy hatrany amin'ny fanohizana ny fiara-miasa sy ny fanohanana ny ivo-toerana tahaka itony. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nitrangana aitrano mahatsiravina indray tao amin'ny fokotany antsinana-tsena Antsirabe ny an'ny alarobia tokony tamin'ny 10 ora teo. Trano hazo miisa 13 ny kilan'ny afo tanteraka tamin'izany. Kolo TV Antsirabe. Nitrangana trano indray teto Antsirabe ny aliny alarobia tao amin'ny fokotany antsinana-tsena ary tsy maty ny afo raha tsy efa marainandro.
vokatr'izay dia trano miisa 13 no kilan'ny afo tanteraka ary nahatratra 770 ireo olona maitra aminy ary lasa traboina. Tsy nisy ny mpamonjy voina tonga teny an-toerana fa ny firaisan-kina ny fokon'olona no niezaka niaty sy ny feny afo. Mpivarotra avokoa ireo mai-trano ireo, misy amin'izy ireo no mpivarokazo, mpivarotra jiafotsy sy gony, mpivarotra finday, mpivarotra kidoro, mpanety ary mpivarotra akanjo. Raha ny vaovao azo teny an-toerana dia tsy fantatra mazava ny tena niandohan'ny afo, tsy nisy ny anina fohy sy ny naratra fa nivadika olona venona avokoa ny entana rehetra. Marihana fa vao tsy ela akory izay no nitrangana trano miisa 3 teto amin'ity fokontany ity, tao anatin'ny 2 volana ary miisa 5 kosa ny fitambarany teto Antsirabe ambonivohitra. Velotaraina ny mponina Antsirabe ankehitriny amin'ity fisian'ny fiara-pamonjy voina rehefa sendra ny voina tahaka izao. Olona 3 no maty, 12 kosa mbola karohana hatramin'izao. Ireo no vokatry ny faharendrehana botry miisa 2 avy any Mahajanga sy Analalava. Fantatra fa nitondra ekipa mpilalao baolina ilay botry rendrika tany Analalava. Botry 2 tamin'ny toerana samihafa no fantatra fa rendrika tao anatin'ny herinandro izay nahafaty olona 3 raha toa ka 12 mbola karohana hatreto. Ny botry iray izay niainga avy teo Mahajanga hiazo any Katsepy no rendrika tamin'ny talata teo. Olona miisa 520 no tao anatin'ilay botry raha ny loharanom-baovao hatrany ary 13 tamin'ireo no avitra Soamantsara. Tao Analalava kosa indray ny tranga faharoa tamin'ny 12 septambra lasa teo. Botry nitondra mpilalao baolina miisa 12 avy any Komanjara, kominina Antonibe, distrikany Analalava. Olona 2 no maty, 12 mbola karohana ary 7 avitra Soamantsara. Tafio-drivotra mahery no naharendrika ny sambo raha ny loharanom-baovao hatrany. Fantatra fa tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana mampahery ny tafio-drivotra any amin'ny morontsiraka isika amin'izao fotoana izao. Tokony ho mailo ny rehetra manoloana izany, hoy ny tompon'andraikitra, ary anaiky ny fandaminana rehetra. Nanatanteraka fitokonana ny mpianatry ny medisina Ankatso androany. Fitakinany allocation de stage tamin'ny taona lasa sy ny vatsim-pianarana no antony raha ny fanazavana azo. Efa miroso amin'ny famahana ny olana ny tompon'andraikitra raha ny fanazavana azo hatrany. Yves Richard. Ndroso tamin'ny fitokonana fanairana ny mpianatra ho mpitsabo taona voalohany hatramin'ny taona fahaenina teny Ankatso androany. Fitakinany allocation de stage tamin'ny taon-dasa sy ny vatsim-pianarana manodidina ny 3 volana no antony hetsika. Borsanay tamin'ny volana May zay nandray borsa farany. Nangataka izahay ny famoahana ny borsa sisa tavela any amin'ireo tompon'andraikitra tamin'ity androany ity ary dia nifampiresaka tamin'izy ireo izahay ny amin'ny amoahana izany borsa izany dia nilaza moa zany tetỳ amin'ny université sy ny enseignement ny ministère de l'enseignement supérieur hoe tsy ety intsony fa efa milamina ny taratasy mangataka izay ary manao antso avo amin'ny ministère finance mba hamoaka andefa an'izany compte izany aty amin'ny université mba hahafahana mamoaka n'ilay borsa. Isamisahana ny fanampiana ny mpianatra ho mpitsabo taona fahatelo hatramin'ny taona fahaenina amin'ny fandoavana ny allocation de stage ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministera ny fampianarana ambony ary ny fikarohana ara-tsiansa. Raha mpitso no vaovao manontolo zany ary ho avy tsy ela ihany koa ny vatsim-pianarana. Ny zava-dehibe aloha dia hoe efa eo mpikarakarana an'izany rehefa misy ny vola voaomana ny amin'izany. Fa ny anome daty sarotra satria PDB ny mety facteur mety hoe ampataraikina mety ho lasa lokoa raha n'ilay daty vao maika tsara ka tsy dia fombanay loatra zany ny teny hoe raha milaribia afaka 10 andro afaka 12 andro na afaka herinandro fa efa name tokony mpianatra fa ivoaka tsy ho ela ireo vatsim-pianarana zareo ireo. Miantso ny tompon'andraikitra isan'ny tokony hijery ny vahaolana maharitra tsy hiverena ny tranga toy izao ny mpianatra ho mpitsabo. Io no isan'ny fototra ampirindra ny vizotry ny taom-pampianarana ny Ankatso amin'ny ankapobeny. Tonga tamin'ny fotoana ny dokavatra isika aoriana izay ny atantsika mahakasika ny tontolon'ny cybercriminalité sy ny antontanisa manodidina an'izay. Eo ihany koa ny tolotra vaovao avy amin'ny Access Bank Madagasikara. Rehefa avy eo ary. Geox.
Puma, San Marina, Unissa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Nous vous livrons la solution chez vous en un seul clic. Commandez dès maintenant sur notre site, payez en toute sécurité et faites-vous livrer en 24 heures. ABC, l'expert en construction et aménagement. Ici Gaïrei. Rayer 7 secondes mianto tellement. Miaraka mura 500. Mazu entre 10 mandatorial, 20 SMS, sina 20 mégaoctets internet, envie de 10 mandatorial moon, Sinduni dièse 322 étoile 20 dièse. Stylo Bic Cristal. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra na any am-piasana na any am-pianarana. Naiza ny ampiasanao azy, azo antokatrany. Mateza ary tsy mora simba. Stylo Bic Cristal, maharitra. Où trouver les bons outils pour mon garage? Chez Batimax, nous disposons de larges gammes d'outils mécaniques et divers matériels et équipements selon vos besoins. Des produits de qualité, fiables et durables comme des générateurs de marque Eco, compresseurs, caisses à outils, tréteaux, cric hydraulique, nettoyeur haute pression. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Eto amin'ny fampalalambavao isika mahavoasazy ny elika tao amin'ny fitaovan-tserasera ankoatran'ny eo anivon'ny gendarmerie sy ny polisy pirenena manampy ny olona amin'ny fanomezana torohevitra raha misy ny tranga amin'izao ny avy eo anivon'ny cellule de la lutte contre la cybercriminalité etsy Anosy. Henri Flora. Manampy ny rafitra eo anivon'ny polisy pirenena sy ny gendarmerie pirenena ny rafitra miady amin'ny elika atao amin'ny fitaovan-tserasera na ny cellule de lutte contre la cybercriminalité izay entina misoroka ny elika atao amin'ny fitaovan-tserasera eto amintsika. Isan'ny tambazotra sosialy isan'ny mahazo vana sy oronany maro ankehitriny ny Facebook. Tambazotra izay tsy voafehy ihany koa nefa ary miteraka olana maro eny anivon'ny fiarahamonina. Sehatra ifampitam-baovao, ifandrangitana, ifanaratsiana ary miafara amin'ny fifanalam-baraka. Isan'ny rafitra manampy ny olona ny cellule de lutte contre la cybercriminalité etsy Anosy. Miezaka zany izy io ny anampy ny olona amin'ny torohevitra ary hitondrandreo olona zany makany amin'ny lalana amin'ny fanampiana azy amin'ny hoe raharaham-pitsarana hitondra azy eny amin'ny fitsarana zany na eny amin'ny polisy na ny gendarme le mpampianatra ny lalàna mba amin'ny voina zay mahazo azy na mitranga zany na eloka zay miaritra amin'izy ireo. Fa maromaro ny olona zany no tonga misy ny antso telefôna avy any amin'ny faritany manontany torohevitra amin'ny tokony atao. Nisy ihany koa zany ny tonga mihitsy ny taratasy fitarainana zay nentina nampiana izy ireo naterina teny anivon'ny fitsarana na teny anivon'ny mivantana teny anivon'ny gendarmerie na teny amin'ny polisy teny zany. Misy ihany koa ankilany niezaka atao amin'izao fotoana izao ho fanabeazan'ny olo-pirenena
amin'ny fampiasana ny tambazotra serasera izay. Mikasika an'izay le hoe fampianana ny cybercriminalité zay zany dia zay hiatrika an'ireo le mpianatra zany tety an'ireo ankizy na amin'ny lycée na amin'ny collège mpianatra an'izy ireo zany hanoro manentana mba tsy anaovan'izy ireo fahatany zany hanao ratsy amin'io angalatahaka an'ireo le efa mpanao ratsy amin'ny Facebook io zany fa hampianatra azy ireo kosa zany fa tsy mety io noho ny fisian'ny didy mandalana zany mety mahavoasazy ary entanina amin'izy ireo zany fa misy le ataontsika hoe soatoavina malagasy mandala ny fihavanana izay hoe tokony entina hampiroborobo an'izany zany io Facebook io na ny tambazotra tseratsera entina hampandroso entina hifankatiavana fa tsy fampiasaina amin'izany. No amafitsin'ireo tompon'andraikitra ny heloka atao amin'ny fitaovan-tserasera fa didiny tsirairay no mifanabe sy manabe an'ireo tanora indrindra fa ny zaza tsy ampy-taona anisy masontsivana sy torozaraina sy ahely ao anatin'ny tambazotra serasera ity. Araky ny fanadadiana hitantsika teo iny dia tontolon'ny cybercriminalité indray ny entina Henri Florian entina aminao amin'ity alina ity miarabanao Henri Florian. Inona ary no afaka ambarany momba ny antotanisa mahakasika izay cybercriminalité eto Madagasikara zay? Miaraba ny Alalena David ihany koa miaraba antsika mpanaraka an'izao fampahalalam-baovao ny Cool TV amin'ity fiarantsika ity. Cybercriminalité na ny eloka atao amin'ny fitaovan-tserasera. Raha ny hitantsika amin'ity sary voalohany ity raha ny antotanisa voaray eo anivon'ny sampana miandraikitra ny eloka atao amin'ny fitaovan-tserasera zay eo anivon'ny gendarmerie pirenena no nazahoantsika ny salanisa nazahoantsika ny antotanisa. Raha ho an'ny taona 7 sy 4 dia miisa 7 ireo fitarenana voaray teo anivon'ny gendarmerie pirenena manerana Madagasikara mahakasika an'izay eloka atao amin'ny fitaovan-tserasera izay. Nisy fiakarana avo tanteraka izany tamin'ny taona 20 sy 4 ndray kosa nahitantsika fiakarana tanteraka izay eloka atao amin'ny fitaovan-tserasera izay raha ny voaray ny eo anivon'ny gendarmerie pirenena ihany satria 20 ireo fitarenana voaray tamin'iny taona 20 sy 4 iny. Ho an'ity taona 7 sy 4 ity ndray kosa no jerentsika nanomboka tany amin'ny volana janoary teo ka hatramin'ny volana jona lasa teo dia miisa 7 ireo fitarenana voaray hatreto aloha zany vinavina fa dia mbola mety hoe hitombo zany isa zany mandrapatrapo ty taona 7 sy 4 ity. Dia ina ary ny tena hoe mahazo vahana ao anatin'izay hoe fitarainana momba ny cybercriminalité zay? Raha hitantsika amin'ity sary faharoa ity ndray kosa ho an'ny taona 7 sy 4 dia ny diffamation et injure na ny fanalam-baraka sy fanompana no anisany nahitana fitarenana maro indrindra manerana Madagasikara teo anivon'ny gendarmerie pirenena. Aorian'izay ny fanaparitahana vaovao tsy marina teo anivon'ny tambazotra tserasera ary teo amin'ny lalana fahatelo nazahoan'ny fitarenana dia ny resaka fisandohana izany. Raha ho an'ny taona 20 sy 4 ndray kosa dia mbola ny diffamation et injure ihany na ny fanalam-baraka sy fanompana no nahitana fitarenana be indrindra tamin'iny taona 20 sy 4 iny ary mitovitovy ny amin'ny fisandohana sy ny maro hafa izay antotanisa izay. Raha eo amin'ny larana fahatelo kosa nahitana fitarenana maro indrindra napetraka ireo olo-pirenena teny anivon'ny gendarmerie pirenena dia ny mahakasika ny fanaparitahana vaovao tsy maro-potitra. Raha ho an'ny taona 7 sy 4 ity ndray kosa nanomboka tany amin'ny volana janoary hatramin'ny volana jona lasa teo mahatratra 7 ireo fitarenana voaray mahakasika ny fanalam-baraka sy fanompana. Somary niova kely zany izy raha tamin'ny taona 20 sy 4 sy taona 7 sy 4 ity dia ny 7 ireo fitarenana voaray mahakasika ny fanalam-baraka sy fanompana voaray teo anivon'ny gendarmerie pirenena eran'ny Madagasikara. Raha toka 4 kosa ny fanaparitahana vaovao tsy marina. Raha 9 kosa ireo karazana fisandohana voaray teo anivon'ny gendarmerie. Raha izay mahakasika an'iny fa dia hitantsika amin'ity sary fahatelo ity ndray kosa hita amin'izao fa dia ny amin'ity taona 7 sy 4 ity raha hoe tamin'ny taona 20 sy 4 zany maromaro koa dia hitantsika amin'izao sary izao fa dia ny accès aux fraudes et escroquerie no mibahan-toerana tamin'iny taona 20 sy 4 iny ary ny diffamation et injure na ny fanalam-baraka sy fanompana no faharoa nahitantsika fitarenana nahitantsika olona nametraka fitoriana mahakasika izay cybercriminalité zay teo anivon'ny gendarmerie pirenena. Voafehin'ny lalàna 7 sy 4 tsipika ohatrohatra enina sy ny code pénal no ahafahana manenjika ireny olona manao an'izay resaka hoe cybercriminalité izay. Ankasitrahany ianao Henri Florian mitondra fanazavana mahakasika an'izay cybercriminalité izay sy ny antotanisa manodidina an'izay eto Madagasikara.
akasitrano anao an'lalany David akasitrahany koa tsika ampijery tany tokantranony veloma tompoko. Zay ny amin'iny ny agence capsule atreto no ankabonetra mpanao fanadihadiana manana ny ISO 20252 eto Madagasikara. Manomboka izao mitovy lenta amin'ny fanadihadiana ataona kabonetra mpanao fanadihadiana maneran-tany izany. Michel Arnarzona. Nahazo ny certificat ISO 20252 ny agence capsule, kabinetra iray misana ny étude de marché, étude marketing sy ny sondage d'opinion. Dingana maromaro no nafanana azo izany raha ny fanazavana. Efa taona aloha ny karakaranay an'izay dia le dingana natao moa izany dia narahana daholo ny fenitra rehetra iraisam-pirenena amin'ny fomba fanaovana étude enquête amin'ny lafiny rehetrarehetra zany manomboka hoe le zavatra ny etaetan'le client mpiresaka amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny fanomezana anazy ny valiny fanadihadiana mazava ho azy eo anelanelan'izay misy ny resaka hoe échantillonnage dia ahoana koa ny fomba ficontrôlena ny enquêteur ny zavatra rehetra tsongaina eny amin'ny terrain zany. Raha eto Madagasikara ny agence capsule irery no manana izay ISO 20252 izay hatreto. Mitovy lenta amin'ny fanadihadiana mivoaka maneran-tany, ny fanadihadiana ataon'izy ireo manomboka eo. ISO 20252 moa zany dia agence capsule irery no manana anazy amin'izao fotoana eto Madagasikara. Ny tombotsoa dia ho an'ny olona izay mangataka fanadihadiana, étude marketing na enquête sociale aty aminay dia hoe zavatra manara-penitra iraisam-pirenena no zavatra omena anazy mitovy fomba fiasa amin'ny cabinet rehetrarehetra erak'izao tontolo izao dia manana garantie na fiabilité izy zany dia eo koa ny hoe resaka kalitaona asa zany kalitaona asa manara-penitra tsara dia eo koa hoe fanajana ny resaka etika zany eo amin'ny lafiny fanaovana fanadihadiana. Ireo orinasa amin'ny ankapobeny no isan'ny mpangataka anaovana fanadihadiana ho fanatsarana ny tolotra omen'izy ireo. Miisa 300 mahery ireo mpanao fanadihadiana eto amin'ny agence capsule. Ny agence capsule izay mpiara-miasa akaiky amin'ny Cool TV FM amin'ny fanatotosana fanadihadiana na ny sondage d'opinion isam-bolana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ho fanomezana fahafampo ireo mpanjifa sy ireo mpandraraha madinika sy salatsalany namoaka ny carte Union Pay ny Accès Banque Madagasikara. Mampiavaka ity carte ity ny fahafahany mampiasa azy any ivelany any. Fanadihadiana io na saina. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Star amin'ny fanarahana ny teknôlôjia vaovao eo amin'ny fampiasana vola i Madagasikara. Amin'izao fotoana izao nivoaka ny carte Union Pay izay vokatry ny fiara-miasa amin'ny Accès Banque Madagasikara sy ny Union Pay International. Carte izay azo ampiasaina any ivelany toy ny any Chine. Androany no navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny carte Union Pay izay avoakan'ny Accès Banque Madagasikara, fiara-miasa amin'ny Union Pay International sy Accès Banque le izy. Satria eto Madagasikara efa be da be zany carte zany miparitaka zao. Dia ho an'ny Accès Banque tanjony manokana zany hoe inclusion financière zany. Ny tanjony Accès Banque dia hoe inclus financièrement daholo ny olona rehetrarehetra. Tsisy karazany olona manokana hoe ohatran'izao akory ny hoe manjifa an'izany carte zany. Aingana ny fahazahoana ity carte Union Pay ity eny amin'ireo ivitoerany Accès Banque ary isan'ny mampiavaka azy. Ny tompon'ny carte ihany no misafidy ny code PIN fa tsy toy ireo carte bancaire hafa. Izy amintsika vonandu 20 000 ariary na 10 000 ariary mana carte internationale anankiray dia ozy aho hoe aleoko maka carte internationale maimaimpona ao amin'ny Accès Banque. Ie, maimaimpona ao anatin'ny herintaona. Ankoatr'izay, za ihany no misafidy ny code PIN-ako. Tsy terena akory afaka ray volana sy tapany tongavako tao amin'ny agence hoe tia ny carte anao dia tia ny code PIN anao fa za ihany no misafidy anazy. Ary indrindrindrindra vao tonga ao amin'ny agence dia misokatra ny compte-ko dia entiko mody. Iny androtriny ihany ny karatrako. Nahatonga anay namorona an'ilay carte. Betsaka isika malagasy amin'izao no manao business any Chine. Ty carte Union Pay ty
ny acceptation nany hoe ny fandraisany sinoan'le izy a dia zato isan-jato naiza le ninninona atao dia ekena foana ny karatra anao any Chine. Ity karatra ity a dia natao ho an'ny olona rehetra, izany hoe na ho eto Madagasikara ianao na ho any ivelany ianao, indrindrandrindra fa ho antsika rehetra izay te hampitombo ny businesstsika. Ary fantatritsika fa Chine ny voalohany amin'ny resaka économie maneran-tany a dia manokatra lalina rehetrarehetra antsika ho any Chine ity karatra ity. Ho an'ireo zelina na ihany koa mila fanazavana fanampiny, afaka manantona ny ivitoerany Accès Banque Madagasikara eny Antsaavola sy Andavamamba. Ny fahazona ny carte Union Pay izay mahaimaim-poana mandritra ny herintaona. Tsy voahaja ny lalàna ny fifamoivozana eto Madagasikara. Antony lozam-pifamoivozana ny CCC tato anatin'ny herinandro izay isan'ny voakasika manokana amin'izany ireo kodiaran-droa fa eo ihany koa ireo sarety. Fanadadiny Yves Richard. Raha ny antontanisa azo manodidina ny 5 isan-kerinandro ny lozam-pifamoivoizana ahafatesana olona eto an-drenivohitra amin'izao. Lozam-pifamoivoizana eo amin'ny kodiaran-droa sy ny fiara amin'ny ankapobeny. Lasa fahazarana sisa ny familiana fiara na ny fitondrana kodiaran-droa eto an-drenivohitra ka biraraka ny fanajana ny lalàna ny fifamoivoizana. Fa matoa zany mitranga le loza dia misy tsy manaja le lalàna famoivoizana izay ny ratovina taty am-pianarana. Manome ohatra fotsiny vitsivitsy aho ohatra hoe manaja le elanelana fiarovana ve na le distance de sécurité ve le mpitondra moto ohatra ka manaraka fiara voaria. Raha le mpamily fiarakodia ve raha misy moto eo alohany manaja an'izay distance de sécurité izay. Etsy ankilany isan'ny voakasika matetika amin'ny resaka fifamoivoizana ihany koa ireo posy sy sarety. Raha ny fanazavana azo eny amin'ny prefektura ny polisy io maraina io. Mitoy ny fanadiovana sy ny fanaraha-maso ary hamafy ny sazy hiatra amin'ireo mini mandika lalàna sy mini mandany fandaminana. Ny sarety efa réglementé daholo ny zavatra rehetra tokony ataony. Ny suivi misy fa kosa zareo tonga sarety mihitsy no mampilo be. Ka io zany mbola efa nisy fivoriana atao anay momba ny zavatra io. Fa kosa eo amin'ny resaka le fampiarana ny lalàna zany ohatra hoe fanasaziana. Any zao no jerevana azy akaikay kokoa. Mobilisation izay fotsiny aloha natreto fa mbola tsisy sazy fa normalement zany tokony misy suivant amin'ny ino izy teo décret numéro 95 291 du 18 4 95 dia modifié io dia misy mesure mihitsy hoe mise en fourrière fa hatreto aloha mbola tsy nanao an'izany zay. Tsy maintsy ampiarina amin'izay io atoato satria be loatra le fanikan-dalàna satria tsy rarahinan'le arretena avoaka. Raha tsy ahivina ny fiandohan'ny volana jona teo no nanomboka niatra ny lalàna mikasika ny sarety sy ny posy mifamezivezy eto an-drenivohitra. Amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora atoandro sy amin'ny 2 ora tolakandro ka hatramin'ny 4 ora folakandro ihany no ahafahan'izy ireo mifamezivezy eto an-drenivohitra. Ora izay tsy voahaja manontolo hatreto. Fotoana tena mampisy ny fasika amin'izao andro maintany izao manoloana izany anefa sarotra ny fakana azy ireny. Raha eto an-drenivohitra noho ny renirano tsy afaka akana azy intsony amin'izao fotoana izao fanadina. Amin'izao fotoana izao nametraka ny fepetra ny apipa fa tsy azo akana fasika intsony eo amin'ny renirano ny kopa na sisaony. Antony mampiotsaka fefoloha sy atahorana mipiotsaka ny tetezana ny fakana azy. Marihana fa ny apipa ihany no manome alalan'ireo olona tokony akafasika ao anatin'ny renirano reny. Noho izany voatery tsy maintsy manafatra fasika avy any Ambatofotsy ireo mpivarotra raha ny fanazavan'izy ireo. Tsy navelan'ny apipa akana fasika intsony fa mampiotsaka fefoloha. Sy antony aloha tsy fantatray fa taloha izy nanome alalana an'ilay olona nakafasika teo. Misy olona manana bady tsy nakafasika teo. Avy any Ambatofotsy daholo izao mifasika amidy amin'ity. Fotoana mampisy anazy izao. Rehefa avy ny orana vao tsisy fasika. Ankoatr'izay, na eo aza ny fanafarana ny fasika avy any Ambatofotsy noho ny renirano ny kopa sy sisaony, tsy azo akana fasika dia tsy nahitana fiakaran'ny firy ny vidin'ny fasika tao anatiny 2 taona izay. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany soafa tsara ataovy.
Les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an. SAV de qualité. Fini les coupures. Soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ni La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.